eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny firenena vahiny kosa indray dia nikadona eto Madagasikara io maraina io teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivanto ny Prince Albert Farouk avy any Monaco iompana amin'ny lafiny sosialy sy ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana izao fahatongavany eto Madagasikara izao. Io tolakandro ihany koa dia noraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny hiavoloha ity Prince ny Monaco ity. Fitsidiana Farouk no tanterahany Prince Albert Farouk avy any Monaco eto Madagasikara. Io maraina io no nigadina teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivanto ny tenany no tsenainy ny ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Beatrice Atala. Fitsidiana izay hiopana indrindra amin'ny lafiny ara-tsosialy ary koa eo amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana. À nouveau à Madagascar et à nouveau pour voilà, célébrer ensemble cette amitié entre les deux pays et puis nos projets communs et notamment ceux qui concernent l'éducation et la santé avec l'aide que nous apportons à travers de différentes associations Cœur Pedro PK et toutes les actions qu'il entreprend. Et puis voilà, j'ai une visite qui se poursuivra dans Puléar. Raha ny fanajavan'ny ministry ny raharaham-bahiny kosa dia nanomboka ny taona 2017 no niorina ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Madagasikara sy Monaco. Ny fahatongavan'ny pritsa toy izao dia entina hanamafisana ny fiara-miasan'ny firenena roa tota. Anatin'izay hoe fahatongavan'izay dia hitsidika ny any Empira Pedro izy satria fatatsika koa fa ny asa soa atao eny Empira Pedro dia zareo zany dia anisany manampy betsaka ny Empira Pedro ary zay moa natonga ny tenanay nilaza taminy hoe ny intérêt ny famille princière zany eto amintsika eto Madagasikara dia ny fanaovana soa ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa indrindra ny vahoaka eto Antananarivo. Ary anisan'izay fanaovana soa izay no nazahoany Empira Pedro amin'izao fotoana izao atao hoe mampiakatra sy manohy ny asa soa izay ataony ary azahoany mandray eo amin'ny 20,000 olona eo amin'ny toerana io ka nahatonga ny tenako moa zany atao hoe manokana nangataka taminy ny mba anampiana any Empira Pedro mba azahoany an'izany prix Nobel de la paix zany satria mendrika loatra ny Empira Pedro zany zavatra zany raha ny asa soa sosiala ataony oleo eto amintsika. Ny atao hoe farany moa zany dia fatatsika fa tamindritra ny reny sommet ny francophonie reny dia anisany nandefa soloteny satria tamin'ny fotoana iny moa zany dia ny fanindry tamina programa hafa ny tokony hatongavany taty ary dia nandefa soloteny izy ary nafahatsika ihany koa i Madagasikara sy Monaco nanao sonia ny accord cadre sectoriel miaraka tamin'ny ministère ny santé mba azahoana fanampy ary no amafisiny androany amin'izao fahatongavana izao ny anamafisany zany zay fiaramiasa eo amin'ny tany rotota ny Madagasikara sy Monaco zay indrindra eo amin'ny gouvernementa rotota ihany koa. 720 ramonja ny fitsidiana ataon'ny Prince Albert II eto Madagasikara mialoha ny zorany any Nosy Mayotte. Tamin'ny taona 2013 no nitsidika any Madagasikara ity Prince ity taolohany ity androany ity. Io tolakandro kosa dia ho raisin'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina ny tenany.